ty tonga amin'ity fotoana maminay ity indray izahay ka ny mitera sy mankalazanao ihany no ataonay etony. De misaotra anao hatrany izahay araka izany dia andreniteninao ary izahay dia mamindrafo aminay ka amin'ny fo madio anie no andraisanay ny teninao. Voninahitry zava-bizany. Amen. Raha faefatra amin'ny advainto voalahatra hoterina amin'izany soratra masina araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona. Jaona toko fadimy andininy faha raiky amby telopolo ka hatramin'ny andininy faha sivy amby telopolo. Jaona toko fadimy andininy faha raiky amby telopolo ka hatramin'ny andininy faha sivy amby telopolo. Toy izao no vovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izao no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny Jaona ary nanambarany marina izy. Fa izao tsy mandray ny fanambarana avy amin'ny olona. Laza zany zavatra izany aho mba ho vovonjy ianareo. Izy dia jiron'ny rehetra ka nazava ary nafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavana. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona. Fa ny asany mendray ahy ho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny randray. Ary ny ray izay naniraka ahy, izy no nanambara ahy tsy mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay ny rany ianareo. Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy nananareo fiainana mandrakizay ary reny no manambara ahy. Amen. Ho antsika olombelona rehefa misy zavatra lehibe ambara dia tsy ampy izay raha tsy misy olona vavolombelona mijoro amin'izany. Hainao rery zany milaza zavatra anankiray ohatr'izao dia indraindray tsy ampy izay zavatra izay. Izay mahatonga ny tenin'i Jesosy ny teny hoe raha izao manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Izany hoe misy olona zany mila manambara momba azy izay vao marina le fanambarana. Marina etona fa maha-olombelonan'i Jesosy ny teny an'io satria izao ary amin'ny Jaona toko fahavalo andininy faha efatra amby folo dia miteny izy hoe na dia manambara ny tenako azy zao dia marina ny fanambarako. Teny zavatra manko izy dia niteny fahasolatra ianao araka hoe manambara ny tenanao zany, izany tsy marina ny fanambaranao. Andriamanitra mazy dia marina daholo ny zavatra ambarana. Fa ny antsika olombelona indray misy diso ny zavatra ambarantsika ka ilaina ny vavolombelona mijoro anamarina ny zavatra teny antsika. Ohatra za zany zao raha ohatra hoe misy manendrikendrika hoe nangalatra aho, ka raha izany no miteny za tsy nangalatra, tsy mino any olona. Sarotra be nino ny olona ahy amin'izany tenybe izany. Fa iny ataoko misy vavolombelona mijoro miteny hoe tsy nangalatra tokoa io. Atsanahy zany dia zay vao manaiky ny olona. Fa indraindray moa zany mety tsy manaiky izy fa zay moa zany tokony izy hoe misy olona manambara momba anao zay vao ikena kokoa ny teninao. Adventy faefatra isika akaiky ny Krismasy. Ho avy Jesosy. Tamin'ny tonga Jesosy misy ny tsy nanaiky azy kanefa izao marobe ny nanambara azy. Ao ny ray mazava ho azy izy natao batisa dia nanambara hoe ity ny zanaka malalaka zay sitrako antsika tsara zany. Ao Jaona izay niteny indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay mitondra ny fahotana zao tontolo zao. Ao ny asa izay nataon'i Jesosy araka ny teniny teto amin'ny andininy faha enina amby telopolo dia ny asa ataoko izany manambara ahy. Ary farany tena zava-dehibe iny andininy faha sivy amby telopolo dia ny soratra masina dia manambara an'i Jesosy. Ro soratra masina rehetra hoe tsy boky anankiray tsy maty marika Luka Jaona rery fa ny boky rehetrarehetra tao amin'ny baiboly dia samy manambara an'i Jesosy avokoa. Zavatra efatra ny ray Jaona, ny asan'i Jesosy ary ny soratra masina dia samy manambara an'i Jesosy avokoa. Kanefa dia zao mbola misy any ny tsy mandray an'i Jesosy, mbola misy any ny tsy manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Na amintsika rehetra ary misy an'izany fa zarana fotsiny maka am-piangonana. Zao moa akaiky ny Krismasy misy amintsika ireo zao tamin'ny fotoana fianarana sekolary dia tsy hita mihitsy na tara lava. Fa vao tonga akaiky ny Krismasy dia renitsika vao avy satria nahoana hanao an'ilay kilalao na hizara an'ilay kilalao hizara an'ilay fanomezana dia tonga isika. Dia izao
misy amintsika ireny arak'izay mandeha ara-pahazarana fa mbola tsy tena mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, na dia misy ara-fanambarana momba an' Jesosy. Ary marobe ny olona tahaka amin'izany. Tamin'ny herinandro iry izao nahentsika misy fiangonana nanao fanambarana izay nanafotoana ny olona maro, dia iny tsika fa mailaka be anakiana anazy hoe tsy mety izao, tsy azo atao izao. Fa ny tenantsika ve mba nijerentsika? Tsika koa mbola manana fahotana izay manandevo atsika, na dia fa nafahany Jesosy tamin'izany tsika dia mbola tamana amin'izany fahotana ny ankabeazantsika. Fotoana fiovana izao reseko lady malala. Handray an' Jesosy isika. Vonona handray an' Jesosy ve isika? Ialao ry fahazarany ratsy. Ho eto amin'i Jesosy izany, Jesosy za mpanao an'izao, za mpanao an'izao, esoraniko izany. Efa akaiky ny fanjakany lanitra. Ny dikany hoe akaiky ny fanjakany lanitra tsy hoe le fotoana hoe efa kely sisa hoe rapitso na rafakapitso, fa resaka toerana efa manakaiky. Dia miala ny fahazarany ratsika, raisy Jesosy ao am-pontsika. Aoka isika vonona handray an' Jesosy amin'izao krismasy izao. Ny fahasavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fany masina ho amintsika rehetra nianatra amin'izao komandrak izay. Amen. Mivavaka isika. Jesosy Tompo, na dia ao aza ireo manambara maro be momba anao, mbola maro koa izahay no tsy vonona nandray anao. Mbola tsy tara izao satria mbola vela soamatsara izahay. Ka atao vonona mandray anao izay rery Jesosy eo. Amin'ny anaranao no nazavako izany. Soyons unis dans la prière. Nous te rendons grâce au Seigneur pour ce jour nouveau, ce merveilleux moment que tu nous as donné, afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Pardonne-nous les péchés, Seigneur, parce que nous péchons tous les jours en tant qu'humains. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu nous donnes ton amour. Voilà pourquoi tu es venu sur terre pour nous sauver. Nous allons recevoir ta parole, alors faites que ta parole soit dans notre cœur et que nous la montrons à nos proches. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école des dimanches, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce 4e dimanche de l'Avent, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 5, verset 31 au verset 39. Jean chapitre 5, verset 31 au verset 39. Voilà ce que l'écrit en Jésus-Christ. Si je me rends témoignage à moi-même, ce que je dis ne peut pas être une vraie preuve. Mais c'est un autre qui rend témoignage en ma faveur, et je sais que ce qu'il dit à mon sujet est vrai. Vous avez envoyé des messagers à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai pas besoin, moi, du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous puissiez être sauvés. Jean était comme une lampe allumée qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui rendu par Jean. Les œuvres que je fais, celles-là même que le Père m'a donné à faire, parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé parle aussi en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez jamais vu son visage. Vous ne gardez pas ses paroles en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui parlent de moi. Amen. Lorsque on veut affirmer quelque chose de très important, une vérité ou quelque chose, une affirmation, une information importante, on a besoin de témoins, surtout en ce qui concerne sa personne. Si moi, par exemple, je veux dire quelque chose en ce qui me concerne, et si je le dis moi-même, c'est difficile de croire en moi. Mais si des témoins, si des gens témoignent de ce que je dis, là, ce que je dis sera plus fiable. Ou plutôt, ce qu'on dira de moi sera beaucoup plus fiable. Voilà la nécessité des témoins. Si par exemple, je suis accusé de vol, que j'ai volé quelque chose, et si moi je disais que non, je n'ai rien volé, ce que je dirais aura peu de sens, pour ne pas dire il n'y aura pas de sens. Mais si quelqu'un témoigne en disant que je n'ai vraiment pas volé quelque chose, là, on pourra se fier
se fier à cette information. Mais si c'est moi qui le dis, ce serait difficile de me croire. Alors il en est de même pour Jésus. Il dit ici, si je me rends témoignage à moi-même, c'est-à-dire si lui il rend témoin de lui-même, ce que je dis ne peut pas être une vraie preuve. En fait, là, il parle en tant qu'homme. Parce que si les hommes parlent en tant qu'eux, leur témoignage n'aura pas de sens. Mais si vous regardez dans Jean chapitre 8, verset 14, voilà ce que dit Jésus. Même si je me rends témoignage à moi-même, ce que je déclare est vrai. Là, il parle en tant que Dieu. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Mais les hommes, quelquefois, ils disent des mensonges. Quelquefois, ils mentent. Voilà pourquoi on a besoin de témoins. Alors, puisque Jésus est homme, il a suivi la loi des hommes. Beaucoup ont témoigné de lui. Il y a d'abord Jean le Baptiste, bien évidemment, qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de tout le monde ». Il y a Dieu le Père également, qui a dit lors du baptême de Jésus « Voici mon Fils bien-aimé ». Il y a les œuvres de Jésus. Si on regarde dans le verset 37, il est écrit que Jésus a fait les œuvres. Par les œuvres qu'il a fait, ces œuvres-là montrent que le Père l'a envoyé. Et enfin, verset 39, les Écritures parlent de Jésus. Toute la Bible, hein, pas seulement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, toute la Bible, tous les livres de la Bible, même si on ne voit pas directement, distinctement le nom de Jésus, tous les livres de la Bible parlent de Jésus. Tous les livres de la Bible témoignent de Jésus. Donc, il y a 4 personnes qui témoignent. On voit 4 qui témoignent de Jésus là. Dieu le Père, Jean le Baptiste, les œuvres de Jésus et les Écritures. Donc, Jésus est bel et bien notre Sauveur. Et pourtant, beaucoup encore ne l'acceptent pas comme Seigneur et Sauveur. Malgré ces 4 témoignages-là, malgré ces 4 témoins-là, beaucoup n'acceptent pas Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. Il y en a parmi nous. La semaine dernière, on a entendu une très mauvaise nouvelle à propos d'une église qui a accepté une nouvelle loi. Alors on s'est mis à juger, on s'est mis à dire du mal de cette église. Oh, cette église, elle est comme ci, comme cela. Mais nous, comment on est? Est-ce que nous également, on a reçu Jésus en nous? Peut-être. Parmi nous, membres de l'école des dimanches. Beaucoup d'entre nous ne sont pas assidus à l'école du dimanche. Beaucoup d'entre nous sont en retard à chaque dimanche. Mais quand Noël approche, il y aura les cadeaux, il y aura les louanges, il y aura les chants, tout ça, les fêtes, et on vient en nombre. Par habitude, on vient à l'église par habitude. On ne reçoit même pas Jésus dans notre cœur. Il n'est pas trop tard, chers membres de l'école du dimanche. Prenons Jésus dans notre cœur. Il est toujours prêt à nous accueillir. Le royaume des dieux, le royaume des cieux approche. Cela ne signifie pas que dans peu de temps, c'est-à-dire tout à l'heure ou demain ou ça, mais ça veut dire qu'il est proche. C'est un endroit. Donc on doit être prêt à l'accueillir, car on ne sait pas quand on quittera cette terre. Soyons prêts à accueillir Jésus. Il y a déjà beaucoup de témoins qui témoignent que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. À nous de l'accueillir dans notre cœur. Nous avons encore le temps. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Faites qu'elle soit dans notre cœur et que nous la montrons à nos proches. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Tuhan Allah itu
zina tuku Nenjelat paayana uhavika ana na ana katsa hambe elukana izarvikana wiza efavika venyanza nana ambinyanjilangi enansi ambizina tuku enjelat paayana uhavika ana na ana Jesus,
sana desire kau Pahindilan pada si umasa Surasa dona yakin pada susia kona Amanya sana surasa dona pada susia kona Sana desire kau Pahindilan pada si umana Surasa dona yakin pada susia kona Amanya sana surasa dona pada susia kona Simanani Jesus, Jesus ta veri tu koti. E marabu le peanau, e margabu me balandau. E inura angana na la klu, atita veri apla cham na Jesus. Pensando me la sarago, penso me la sarago. La nauisa simanani Jesus, Jesus ta veri tu koti.
Jemana bula beyanau, jemana ume balanau, jeilura alana lola tu wasinga bela besana Jesusi. Zailahi, taverne semnau Jesusi. Inesoni Jesusi bananana, inesonu anukuwazi. Fazema haima pesa semeni Jesusi domeni miwasi. Tazua vatwa semana, tasoba kena miyana. Koma itamyeswa tukosi, lamyana kami Jesusi. Tapesa usuwa zenu menena, tapesa usuwa tasiyalana. Okele, olano, obela, senda sarai pamina. Tasua vatikosi mimana, yeah. Tasoba kena miyana. Foma ikami hashua tukoti, yeah. Lamyana kami Jesusi. Tapesa usuwa zenu menena, tapesa usuwa tasiyalana. Okele, olano, obela, senda sarai pamina. Hindeshomi Jesusi Fananano, hindeshonu anukuwazi. Fazema haima pesa semeni Jesusi domeni miwasi. Tazua vatwa semana, tasoba kena miyana. Koma itamyeswa tukosi, lamyana kami Jesusi. Tapesa usuwa zenu menena, tapesa usuwa tasiyalana. Okele, olano, obela, senda sarai pamina. Jesus taberi tukosi. Jemana bula beyanau, jemana ume balanau. Jeilura alana lola tu wasinga bela besana Jesusi. Inesoni Jesusi bananana, inesonu anukuwazi. Fazema haima pesa semeni Jesusi domeni miwasi. Tazua vatwa semana, tasoba kena miyana. Koma itamyeswa tukosi, lamyana kami Jesusi. Tapesa usuwa zenu menena, tapesa usuwa tasiyalana. Okele, olano, obela, senda sarai pamina. Okele, olano, obela, senda sarai pamina.
sikatili yasafatratra RTL tsara. kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika mimarindrefy raika amby 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.